Tanindrazana amin'izao arivarivo izao no video kely vetivetika no fanamariana vitsivitsy. Raha natsikaritsika dia tsy nisy télévision naray ara nilaza an'le fanafiana manara-penitra nataon'le andian-jiolahy zay miaramila namaky an'le station d'essence Nandrobana 73 millions ariary mahery iny. Tsy nisy. Ny Real TV moa dia ohatry ny eritreritra azy tsy nisy satria naninona? Satria piraitsy kombakomba satria tratra tao hoe olon'ny Vorotsiloza sy Ravilatava no nanao azy tao donc afina fenina aloha dia zay zany alalantsika hoe manahoana moa ny qualité ny asa fanaovan-gazety eo Madagasikara fa dia milelaka tsara le milelaka fa ilelaka taretra nareo dia ilelaka tsilo rehefa kelikely fa zay aloha ny zavatra nisy fanamariana momba n'iny zavatra iny raha nanao fanambarana moa ny tafika nanamarina hoe nisy tokoa le izy dia merera nahita an'le mpaminely tsao Rapetsambava sy ny karaza satria zany namoaka an'le vaovao voalohany teto ary isaky mamoaka vaovao moa dia bomba foana no avoakako marombotra an'le tsy saina sy dondo olon'olom-poana mihitsy izao zavatra tako zao re olona ahoana ihany ary nahita an'le ty an'izao zavatra zao fa bomba be reny reny natao hoe bomba atomika nipoka be. Ny zavatra fanamariana voalohany dia hoe nolazaina fa acte individuel reny zavatra reny, zany hoe tompona andraikitra an'izay nataony miaramila tsirairay avy fa tsy nisy ifandraisan'ny corps militaire n'Indiana zany, hoe tsy nisy ifandraisan'ny Kala Vorotsiloza sy ny garde présidentielle zany zao nefany fitaovam-piadina nampiasain'izy ireny dia fitaovam-piadina raitra an'ny miaramila, an'ny tafika, zany hoe an'ny vahoaka zany, fitaovam-piadin'ny vahoaka nentina nanafihana vahoaka. Ny fitaovam-piadina tompoko raha ny lalàna amin'ny fian'ny camp dia tsy afaka mivoaka fahatany zany raha tsy mahazo alalana amin'ny lehibe mitarika an'le camp ny miaramila ray. Zany hoe reny miaramila reny zany matoa nahazo fitaovam-piadina mahery vaika dia nahazo alalana tamin'ny lehibeny. Zay vao afaka namoaka an'ireny fitaovam-piadina reny. Tsy mitombona zany le filazana hoe acte individuel reny fa nisy complicité tamin'ireo mpitondra an'ireny camp eny namoana an'ireny. Nisy zany complicité teo anivon'ny Kapisaty, teo anivon'ny garde présidentielle, mazava zany. Donc zany aza raisina ho dondrona izahay vahoaka ry état-major-ny tafika fa tsy mitombona le hoe acte individuel reny fa nisy tompona andraikitra ambony na mialalana namoaka an'ireny basy reny zay complice ny filazan'izany. Amin'ny lalànan'ny tafika koa dia misy hoe raha manondrana, raha ohatra raha misy miaramila ray manary ny basiny ka raikitra ny fanadihadiana ka hoe tompona andraikitra le miaramila dia miara-migadra aminy ny chef ny camp miara-migadra aminy satria tsy nandray ny responsabilité-any le lehibeany matoa very le basy na ohatrohatr'izay zay zava-misy eo mitafika. Fa ty zany zao dia diodiovina fotsiny acte individuel tsisy ifandraisany amin'iza n'iza. Dia ry Vorotsiloza moa ny teny efa tsy anay taloha iny zao zavatra mazava be reny reny ny olona fanasiana nanao perquisition nangalatra hatramin'izay, nangalatra fiara, nangalatra montre, nangalatra inona, reny namaky ny douane, reny daholo reny olona tratra reny. Fa reny efa matoa ny gendarmerie tsy nanaiky lembenana intsony fa nisambotra an'ireny olona reny dia satria fa tafahoatra ny zavatra niseho. Ary isaorana manokana an'ireo gendarmerie mihitsy tsy nanaiky nitsindry natao taminy satria vao tratra reny dia efa nandeha nitsindry avoay fa tsy nanaiky nitsindry ny gendarmerie. Dia mena tehaka manokana ry zareo manoloana an'izany zavatra zany satria nanaporofo izy tena miaro ny vahoaka sy ny fananany. Za tsy manadio ny tahan'ny gendarme fa ny action no resahako. Ny tiako tenenina zany dia mbola mitombona ny teneniko teo misy ireo manao ny asa ny ara-dalàna ary manohatra ny tsirariny. Dia zay ny zava-nisy ary zavatra ray tokony fantatritsika dia misy an'le hoe caporal Tombo mbola tsy hita hatramin'izao. Iza moa zany caporal Tombo zany? Caporal Tombo dia zandriny Body Sambatra. Le tany sain'ny colonel Patrika tamin'ny fotoana andriny hoe Body Sambatra zandriny caporal Tombo zay tsy hita hatramin'izao fa afenina. Tsy hoe afenina koa fa fantatra misy azy fa afenina any anaty camp izy dia arovana. Zao nefany
na tianao na tsy tianao anie rehefa mifaova petraka amin'ny anarany ohatran'ireny ny anaranao de efa tsy afaka antsony ianao na izy miaranao na izy raha tsy hoe de efa ho avy ndray nga i vorontsiloza de analan'ireny olona reny anaty ana fa hita eo raha sa tena handray fanapahan-kevitra ny amin'ireny olona reny izy fa zay ny zavatra nisy responsable daholy na ny minisitra zay nandray narovany reny ny anara-mika niza responsable tamin'ireny zavatra reny satria reny ny fanirakiraka hatramin'izay nanao mission nanao perquisition illégale zay rehetrarehetra natao hatramin'izay zay faharoa manarakarak'izay de nisy indray le vohitatsika farany teo le hoe andihana miaramila nanangona ordinateur sy telefônina portable teo bioririka tena fandrombana rabaky teny mihitsy le izy tsisy hoe tsisy fanamarinana hoe masay fa tonga de angonina fotsiny ordinateur portable anampivarotra sy zany vere olona de ahoana moa ny afahan'ny olona atoky ny tafika sasatsasany ary reny le tafika fa voafaritra foana fa tafika avany amin'ny garde présidentielle sy ny kapisaty any mbola manao an'ireny tsy zava-bavao anie zany efa tena mampiseho mihitsy zany reo karazana tafika reo fa tena hoe tsy miraharaha nininy zany fa ny angalatra sy ny androby tahaka ny ataon'ny lehibeny any hoe ny lehibenay mangalatra miliara manondrana volamenako ahoana moa zay tsy mbaka zay anjaranay zany ny toe-tsaina misy am'izao fotoana zao ary zany raison de plus ozy mivazaha zay afahana miteny fa fitondrana jilamboto ary tsy maintsy soronangana nareo moa miteny hoe rovina ihany le action raha zoky zao hitatsika zavatra niseho tany Amalia action surprise nisy tany tsika raha manao zavatra miteny ny vava miteny fotsiny vava ka tsy maintsy alainay io fa ozy hoe na hoela na hoaingana tsy maintsy ho azonay io za zany tsy nametraka daty aminareo raha pitso na raha afaka pitso na afaka herinandro fa ny fatatra tsy maintsy isy io ary matony any Amalia reny efa nietsika ninona lazainy jihadista sy ny karazany sy na tiana na tsy tiana mivitsy mikitra ny irery zany fa nisy itovizany ny fitondrana ao Amalia sy ny ao Madagasikara samy manao zay danin'ny kibony le miaramila mitondra fahefana zay tsisy itovizany tsisy ifandraisany amin'ny Burkina Faso ny ataon'ny Traoré ndray de tena hoe misakra mihitsy manao zay ampandrosoana ny fireneny fa tsy ohatran'ity mpangalatra tsisy atao afatsy ny mandroba aty sy le tao Amalia tsisy ataony afatsy ny mandroba zay no natonga le tafika tsy nanaiky tsony fa nijoro ary zareny zavatra reny no iseho Madagasikara io akory aza mieritreritra nareo hoe rehefa tsy mifanaraka hoe tokony androany rapitso tsy zany io ny tiako tenenina fotsiny tsy maintsy isy io ny zavatra ray faro zavatra tiako mariana manaraka de ty resaka hoe federalisme voizindry ondrakondrafana isan-karazany ty tena ho zaka reto olona reto milolola santsy de sady milalao briquet tena hoe andoro azy de tena voizina le izy de zay ke tena fa tena mitapy reto olona reto tsy zakany sainy zareo zany le resaka hoe fankalana merina sy ninona mampalahelo le izy satria zao ny tena zavatra nisy raha tadiditsika tsara tamin'ny fotoanandro ngaratsiraka tamin'ny 2001 nanomboka nisy zany état fédéral zany natsangana hoe manomboka zao de fanjakana mahazaka tena toliara tamatavy satria rehefa tsy ho azo tsony le fitondrana fohy be de hoe atao zarazaraina anjakana zay mantsy ny tian'ireo atongavana fa matory ny zavatra reny tsy tanteraka de satria nisy firaisankina teo amin'ny vahoaka ny vahoaka malagasy endry de matsapa tsara mihitsy hoe tsy zakany saitsika zany état fédéral zany satria isika nosy sika fa tsika tsy hoe manana sistany karaha raikitra ny sakoroka de afaka hitsoaka ilomano azy ianao andeha ilomano hoan'ny atsantsa ao amin'ny Oceane Indiana sary canal de Mozambique zay fotsiny le izy ary tsy mbola zakany toe-tsaina zao raha mbola tsisy inina de efa ny iady ny ao an-tsainy hitanareo reto ataonyty le rasta mitapitapy ty manangona hoe angonina ndray koa ny ambany tanàna de hoe tsy hiaraka am'ry de zany hoe ialana katsy de mbodepona zany miala amin'ny fidikely jilamboty de ndeha hiaraka amin'ny rasta hony zao mifanamariana kely ty reny boy reny le razoky le naray fitenenany iny bandina mbalava isotro na lalako an'izy iny taloha za bandina mbalava isotro Moscou zo fitenenany zay etiko anamariana anareo hoe zany ambany tanàna zany tompoko tsy couleur anatavy zany tsy hoe rehefa mainty ianao de ambany tanàna de rehefa fotsy ianao de ambony tanàna za zao de teo ambany tanàna mbalava isotro Moscou ny filaza azy tam'izany fotoana
teo an'ny lehibe 17 taona ny ainako teo amin'ny toeran'io, tsisy zay tsy mahalala ana raha ny génération anay amin'iny Ambalavao Isotry iny. Zay tateoriana mety tsy mahalala tsony fa raha ny génération anay nahalala an'izany. Isany namorona ny hoe club amin'ny 3 FAI Ambalavao Isotry football ny tena tamin'izany, ary isan'ny mpanohana mahafatrapo ny 3 FAI rugby. Nanana filôzofia zay teny, nahandry zay, tena nahandry zay. Fa ny filôzofia anay de hoe tsy misy mangery an-tanàna zany. Nalaza tamin'ny fanendahana ny tany amin'ireny faritra reny, fa tsy misy mihitsy hoe bandy eo an-tanàna de manendaka eo an-tanàna. Tsy misy hoe bandy eo an-tanàna de anendaka amin'ny manodidina. Na IVO io, na Ranomanaly io, na Ambodiny Sotra, samy nanana ny quartier reny. Fa tsy nisy mifanendaka any tanàna zany, fa matoa misy manendaka de hoe bandiny Dakar bandina Nosy be zay fotsiny. Fa diso le fomba fieritseretana hoe rehefa mainty de ambany tanàna. Ary io mantsy ny tiako tenenina aminareo, nisy fotoan'andro de nisy an'izany atao hoe TTS noforonina tamin'ny andro Ngaratsiraka tamin'izany fotoana zany, nentina nampiororona vahoaka. Tsisy tsy nahalala an'izany tamin'ny Posara iny taony kan TTS tamin'izany. Sy tena enjana be mandalo tamin'izany satria tena manao kidina pinina ry zalahy, mamono olona zalahy de entiny eo amin'ny Posara eo tamin'izany, mbola tsy tsena fa kan tao de vonoiny ny olona. Fa rehefa nijoro ny kung-fu nandrava ny TTS, satria tsy nanaiky tsony ny vahoaka ary tsy nanaiky tsony ny kung-fu zay mbola inoko fa mbola hanao ohatr' izany koa amin'izao fotoana, de rava ny TTS de niditra tsehatra ny fanjakany Ngaratsiraka moa tamin'izany nandrava ny kung-fu ndray, namono ny kung-fu. Zay reny tantara reny raha tianareo fantatra. Fa amin'izao fotoana izao de zay ndray tiany zalahy atao, anangana TTS vaovao hoe bande rouge Bemirangy inona, entina fotsiny hanoerana no lokona tavan'olona. Lokona tava no tiana ho atao amin'io, fankahalana olona manana lokona tava fotsy ny tiana atao amin'io. Matoa ny teny taminareo hoe Indra Zoky iny fantatra iny, génération anay reny, tao Ambalavao Isotry reny nalalako an'ireny. Reny olona tsy hoe ratsy akory reny fa sahirana ara-piainana reny bandy reny. De mora be no mitaritarika izy, andao anao zao, andao anao zao. Samy tompona andraikitra amin'ny fahantranony teny ambany tanàna teny daholo ny fitondrana nisy. Fa tsy resaka volikoditra, zay tena ny sakra ny filazan'izany, ny sakra teny an-tanàna teny. Niaritra ny mafy zay rehefa niakatra ny rano, niaritra ny tondra-drano feno tay zay tamin'izany fotoana zany. Zany ny fiainanay teny. Zany hoe tsy afaka hiteny mihitsy rasta hoe izy ny tena ambany tanàna. Rasta ny tao Masina Atsimo no mipetraka tsy ambany tanàna zany reny. Fa ny ambany tanàna raha afaka mifanao marina fa zay ny tena ambany tanàna. Nitarika Petram-bava zany taiza no niforona tany Amandravamamba, tao amin'ny tranon'ny Rakotovy zany no niforona. Tao amin'ny tranon'ny Tompokila Rakotovy no niforona nitarika Petram-bava. Bandina ambany tanàna zay namorona an'izany, fa tsy nisy hoe olona avy eny afara vohatra ambony na tena anaty rova. Bandina ambany tanàna zay namorona an'izany. Ary tena nampiseho mihitsy noho ny fahantrana sy ny olana ny ainanay teny na tonga ny nanangana an'izany tarika zany. Ka aza disin'ny olona anareo amin'ity fomba fijery ity hoe rehefa fotsy de ambony tanàna de rehefa mainty, tsisy an'izany. Tsy resaka volikoditra io tiako tenenina de zao, mila iadivantsika mafy, toeritsika io mitetika entina andravaravana sy anasarasarana amin'ny malagasy io. Nendreny ambition anadala, tsy fitiavana lokokoditr'olona mahatonga andreny bandy reny, bandy le mpanakanto mampime iny manintsika. Tsisy conviction politique nendreny fa resaka volikoditra fotsiny. De zay moa no tenenako anazy fotsiny, tandremo leso fiainana miodikodina, tandremo fa tsisy alabry zany io. Fa averiko foana hoe amin'ny mampanakanto azy za aloha de tena isan'ny tena fanatika ny taloha nandrovitra pataloha mihitsy taloha miakatra amin'ny tsy manana voly zay idirana ijerena rozy toa Antsahamanitra de migrobaka ao zao, de rovitra mihitsy ny pataloha tamin'izany. Tsy manala ny fitiavana anazy akory zany, fa zay fotsiny le izy hoe ny ana fijery politika efa nanomboka tamin'ny 2000 zay tsy nitovy fijery politika intsony, tsy nitovy intsony. Izy moa toatoana foana izy mitondra reto de toana de satria ny azy ny conviction de zay resaka couleurana hoditra fa tsy resaka conviction politika mihitsy. Zay samy manana ny azy fa tiako tenenina amintsika fotsiny zany de zao. Ny zava-misy ao Madagasikara de mandeha makany amin'ny faharavana le fitondrana. Tsy maintsy ravy io.
fa ny olona mana-tsaina no afaka mandinika ny zavatra iseho aoriana zay ihany. Ny olona dondrona no mbola miazakazaka anaty aizina, fa na bando rozy lahy na bando vert lahy na bando gris lahy tsy mbola nisy milisy zany tao Madagasikara ka naharitra ela be, fa rehefa nijoro ny vahoaka de raha vafony lahy zay ihany. Zay fa de Madagasikara malagasy tsy maintsy andresy ny tolona.